Ny mofonena izay voalahatra ao antsika androany ravana dia araka ny hitantsika ao amin'ny Ezekely. Ezekely 3:30 vakitsika manomboka amin'ny 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Ezekely 3:30 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Vakiteny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Israely hoe: izao no fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mihavelona amin'izany izahay. Dia nahoana no mbola velona izahay? Lazao aminy hoe: raha velona koa aho, ho Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hafatesan-dratsy fanahy, fa ny halan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsinareo. Fa nahoana moa no te ho faty ianareo, ry taranak'Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe: ny famarinany marina tsy ahavonjy azy, ramby amin'ny andro adosony, ary ny faharatsiany ratsy fanahy tsy ahavo azy, ramby amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiany. Ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany, ramby amin'ny andro anontany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe: ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinana ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Ary koa raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy: ho faty tokoa ianao, nefa miala amin'ny fahotany izy, sady manao izay marina sy mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka, sady nampody izay nangalariny, ary mandeha araky ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony. Manao izay marina sy mahitsy izy, ka dia ho velona tokoa. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo anie ny Tompo ry havana. Amen. Izao andinin-tsoratra masina zao ry havana, dia homentsika lohahevitra manao hoe: miverena amin'Andriamanitra dia ho velona ianao. Miverena amin'Andriamanitra dia ho velona ianao. Matetika sika ry havana kivy, matetika koa sika matsapa, fa be ny fahotana vita ka tsy sahy manatona an'Andriamanitra manoloana izay. Fa kanefa ity andinin-tsoratra masina ity ry havana, Andriamanitra mampatsiahy antsika hoe tsy hisitrany ny hafatesany ratsy fanahy. Ahoana moa anazavantsika an'izay ry havana? Ny 10:10 dia ane vakitsika indray mandeha ny 10:10 anaran'i Jesosy manao hoe: ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Israely hoe: izao no fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mihavelona amin'izany izahay. Dia nahoana no mbola velona izahay? Mipetraka amin'ny fanontaniana eto hoe: nahoana no mbola velona izahay? Mipetraka izany fanontaniana izany satria nahatsiaro ny fahotana nataony ny zanak'Israely. Midika izany fa tonga saina izy ireo fa nanota teo anatrehan'Andriamanitra, ary izany mahatonga azy ireo mieritreritra hoe ny ity fahoriana izay manjo antsika ity dia valiniota izay nataontsika. Mieritreritra izy ireo hoe tsy afaka miova ny olona, tsy afaka manatona Andriamanitra ny olona raha mpanota. Fa kanefa eto Andriamanitra ry havana miantso anao hoe miverena aminy, tsy sitraky ny hafatesanao, fa le anao mibebaka no tadiavin'Andriamanitra. Ahoana fampiarana izany eo amin'ny fiainantsika? Aza fenina ny ota, miaiky ny fahotana no voalohany fiandohan'ny fanovana eo amin'ny fiainantsika. Mino fa afaka mamela heloka Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika raha mibebaka marina isika. Ry havana, aza mitompo teny fatratra amin'ny fahotana vita, ary aza misalasala manatona Andriamanitra, fa araka ny hitantsika amin'ity andinin-tsoratra masina ity hoe tsy sitraka Andriamanitra ny hafatesanao. Ary mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ianao izay mitompo teny fatratra amin'ny fahamarinanao io fahotana, fa ny olona diso manaiky mibebaka sy miaiky ny eloka vitany no ankasitrahan'Andriamanitra.
Ary izay indrindra no idirantsika amin'ny tapany faharoa hoe tsy ny lasanao no mamaritra ny fiainanao ankehitriny. Tsy ny lasanao no mamaritra ny fiainanao ankehitriny. Zany dia hitantsika eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 farany. Ny Andriamanitra ry havana, Andriamanitra tsy ilay Andriamanitra mamalifaty, tsy ilay Andriamanitra mitana lolom-po, fa Andriamanitra mamela heloka. Aza mieritreritra ianao hoe mpanota zaho taloha dia ahoana ny ankehitriniko. Jereo ange Zakaiosy, jereo nataon'ny Zakaiosy, inona ny tantaram-piainan'ny Zakaiosy tany aloha. Kanefa sahy Zakaiosy nijoro, sahy Zakaiosy niakatra ilay aviavy anambara fa ity aho vonona handray anao Jesosy. Ankehitriny ry havana dia Andriamanitra mampatsiahy antsika koa amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Aza mieritreritra hoe izaho dia olona mpanota be, izaho dia olona ohatr'izao, izaho dia efa tena olona tena efa tsisy ilan'Andriamanitra anahy. Fa eto Andriamanitra ry havana mampahery antsika ary manome hery antsika hoe tsy ny lasanao no mamaritra ny ankehitrinao fa ilay ianao mibebaka no ilain'Andriamanitra. Ahoana indray ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika? Aza matoky ny zava-bita ara-panahy tany aloha. Aza mieritreritra hoe efa navita an'izao efa tsy tokony manao an'izao ary samy tsara olona mihitsy isika indraindray. Iny koa ve dia mba ho izao? Nefa tsy fantatsika ny lasan'iny olona iny fa tsy anjarantsika ny tsaratsara olona fa an'Andriamanitra izany. Ny faharoa, mibeba marina ka aseho fa fiainam-baovao no iainanao amin'izao ary miverena amin'Andriamanitra. Ny fehin'izany ry havana dia hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahamarinana sy Andriamanitra ny famindram-po. Matoa Andriamanitra mbola miantso anao hoe miverena dia ho velona ianao. Tsy sitrany ny afatesantsika. Na dia mpanota azy isika dia tsaroa fa Andriamanitra tsy manary anao amin'ny ianao anao io mihitsy no iantson'Andriamanitra, amin'io mampanota anao mihitsy no iantson'Andriamanitra anao hoe miverena ry zanako, miverena ry zanako. Meteza toy ny Jesosy raha tonga teto an-tany dia nanaraka ny didin'Andriamanitra, izay lazain'Andriamanitra no nataony. Eto koa isika ry havana dia anaraka izay nataon'i Jesosy. Eto Andriamanitra miantso antsika hoe miverena dia ho velona ianao. Resy izany ten'Andriamanitra izany tahaka nataon'i Jesosy. Nandrian'Andriamanitra koa Jesosy amin'ny mahazanaka mpanohana azy. Eto koa tsika ampianarin'Andriamanitra hoe mpanota isika dia misy dingana ataontsika ahatongavantsika amin'izany fahavelomana izany. Dia aza misalasala ry havana, aza mieritreritra hoe mitsara ny olombelona mitsara eny ihany, fa Andriamanitra eto manome toky anao hoe ianao ratsy fanahy io raha mibebaka marina dia ho velona. Fa ianao izay manamary-tena io amin'ny fahamarinana tenanao mihitsy no hamonoan'Andriamanitra anao. Ry havana, erezo ary izany ten'Andriamanitra izany, miverena aminy dia ho velona ianao. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa tsy sitrakao no haveranay, fa ny havelonanay no sitrakao. Omeo fo mibebaka izahay, omeo fo mahay mibebaka aminao izahay, omeo fo mahay manaiky fa mpanota izahay, ary izahay mameloka ny sitrakao fa tsy le hoe izahay manamary-tena. Ary ampio izahay hiala amin'izany ota izany, tsy hiaina amin'izany intsony, amin'ny alalan'ny fananao masina irery Jesosy no ahavitanay miaina izany sitraponao izany isan'andro. Amin'ny alalanao Jesosy anaovanay izany vavaka izany. Amen.